ny lamina tamin'ny akabe ny teny Analakely sy ny manodidina tamin'ity androany ity na dia teo aza ny fitokonana nisy teny antoerana na ny teo nivon'ny mpitandro filaminana aza dia azo lazaina fa tsy nampiasa hery-firy mba andravana ny hetsika ny lamina ary mora ihany koa ny fandravana izany hetsika izany. Tsirakoto Arson sy Velogislin Atrano no mitatotra ny vaovao. Tsy maintsy ho tonga zareo dia nandray fipetra ny mpitandro filaminana efa tegna taminareo tamin'ny communication farany teo. Zaho moa manaraka ny situation araka ny taritra iny koa zao eo Analakely dia tsy dia misy olona mitangorogoro fa na ny ivelany no misy ary ivelan'ireo dia tsisy mpitarika fa olona fa iomakomana angamba hanao fandrobanaka dia efa raisina ny andraikitra mikasika izay zavatra zay. Zay zany raha situation Analakely am'izay. Zany hoe ny force de l'ordre zany dia mitandro filaminana efa misy ihany koa volona ihany zany hiaro ny fananan'olona amin'olona izay mikasa mety anao ka antsika miteny zao moa zany dia hoe any ambadiky ny Rabervelo any any ambadibadiky ny glacé any no misy mitangorongorona efa manala andreny olona mpitandro filaminana ary zana mihitsy androany tsy hampiasa fitaovana hoe mandasan-dranomasina raha sy efa tena ny fotoana tokony ilana azy. Eo misy fanontaniana. Azo lazaina ho nandaitra ve zany ny paikady sy ny fipetra manokana nyraisinareo satria raha nihita teny atoerana tsy nisy an'ireo mpitandro filaminana nitazona vaso fa bafan daholo paritaka ihany koa izy rehetra zay hoe mety nampembotra le mpanao fitsiketsihana sa hoe misy ny anareo ny io zany efa misy situation anankiray dia tsy maintsy inona no atao efa laza zareo tamin'ny radio zao sy ny namany dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay koa ny ataontsika hoe stratégie zay ataonay ary zay dia miezaka mihitsy zany tsy hampiasa fitaovana na sanatria andatra olona sanatria misy olona maty fa dia miezaka zay anaparitaka amin'izay fahefana menay raha ny indication iny. Fa miorory ny olona mahita an'ilay miaramila be dia be loatra. Ekeko fa miorory ny olona ka tsy aleo hoe besaka zay tsy ampy misy zavatra hipoaka zay. Ary ny principe maintain de l'ordre dia tokony ho betsaka raha teninay tokony ho betsaka par rapport amin'ny olona ino zany olona manao fisiketsena satria tsy maintsy misy ataontsika hoe resaka présence massive zay partout io partout zay ny principe. Misy perquisition tena Janahary Mbarimaraina satria fantatra fa hoe misy fitaovam-piadiana sy ny namana dia zay ny antony raha vao mahazo an'izay renseignement dia zay ataoko hoe tsy maintsy atao le proaction tsisy nino moa zany satria tsisy ninatratra atao zay ngamba samborina ve reo le nanao fanaparanareo non araka ny teneniko marina fa hoe efa manao incitation am'izao hoe za tsy am'izay fa tsy maintsy misy élément matériel ino élément matériel tonga le olona tondra olona eny an-dalambe ao zay ny élément matériel am'resaky hoe manifestation non autorisé. Raha nahita moa zany nanaraka teo ny fanahita hatramin'ny maraina fa misy tokoa olona zay mpiasa hoe alehanao famorin'olona tsy nazon-dalana zay rehefa toerana moa zany ny fiandenana mialoha andreo toerana ireo tsy ahafahany izy ireo miditra dia efa tsy misy amboletra raha azo tenenana azy fa nanaiky miala izy ireo iny fa misy fotoana ary nanaka-dalana fa rehefa misy orona amin'ny fomba fampiasana misy orona koa andalam-piverena tsy maintsy ilana azy dia ampiasaina zay raha mbola tsy voatery raha tsika mahita teo fa tsy voatery nampiasa tsy nampiasa.